Anisan'ny nitanany sainy maro ihany koa tamin'ity andro an'ity ny fikasandro solombavambahoaka ametraka ny fitsipaham-pitokisana amin'ny gouvernemanta Ravelonarivo, fitsipaham-pitokisana izay heverina ametraka indray gouvernemanta vaovao. Dia ho jerentsika ary ny andinindiny momba izay. Taoriany nandanindreo solombavambahoaka ny fiampanganany filoham-pirenena izay mety hitarika amin'ny fanalana azy amin'ny toerany. Dia mandrangaranga ihany koa izao ny fametrahana fitsipaham-pitokisana amin'ny gouvernemanta Ravelonarivo. Efa mipetraka izay fikasana no fitsipaham-pitokisana izay, saingy miandry kosa amin'ny fanapa-kevitry ny solombavambahoaka rehetra raha ny fanazavana nentin'ny député Jean Brunel Razafitsiandrofa. Raha ny fanazavana hatrany dia tsy resy lahatra amin'ny asan'ny gouvernemanta ny solombavambahoaka. Fisina motion de censure tsy fisina motion de censure, le motion de censure misy ary rehefa vita tapabolana lasa raha ny fanaovan-tsonia sy fanaovana le atota taratasy fa ny tsy fantatra fotsiny dia hoe etsehana ve sa tsy etsehana le motion de censure fa raha ny fisiny aloha dia efa misy ary niaraka tamin'ny fanangonana-tsonia natao tamin'le motion de déchéance nanaovana le motion de censure. Ny anton'le motion de censure dia mifarisian-dahatra ny député rehetra hoe tsy maharesy lahatra ny vokatra ny asany satria samy nanany nambarany daholo ny solombavambahoaka rehetrarehetra fa ny fehiny izany dia hoe tsy afa-po mihitsy ny solombavambahoaka amin'ny asan'ny gouvernemanta amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia saika misy izay tsy fahafahapo izay daholo dia niainga avy amin'izay le fanaovana n'ilay motion de censure. Andrasana izany ny figadon'izay fandrosoana izay fitsipaham-pitokisana izay eo anivon'ny fivoriam-ben'ny antenimieram-pirenena. Raha ho an'ny asa natao teo anivon'ny antenimieram-pirenena kosa dia mbola ny fampetsoana ny minisitry ny fifandraisana no nitanterahana tamin'ity andro an'ity teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza.